Ny malagasy ny antsika label ataon'ny sim. Ny nahatonga ny safidy ny label malagasy ny antsika entina anamarika hatrany an'izay hoe vokatra vita malagasy, vokatra ara-kalitao ary manana ny tsiro tsy manam-paharony. Reharehanay mihitsy ny hoe mamokatra vita malagasy. Ifanatsahana amin'ireo vokatra avy any ivelany satria manandratra ny vita malagasy dia hoe andao hiroso. Tena be dia be mihitsy ny tombontsoa azonay Nandritran'izay taona vitsivitsy izay dia afa-po daholo ireo izay nanjifa. nanamafy orina hatrany ny fifandraisana tamin'ny mpanjifa malagasy. Tena orinasa malagasy izay malagasy izay ny asato. Ny amaro ny mpanjifa ary malagasy avokoa no voasarika ao anatin'izany. Ao ihany koa fifanakalozana fizaram-baovao amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Vita malagasy dia tsara satria rehefa hanao zavatra malagasy dia mahavita. Manjifa ny vita malagasy aho, tombony ho an'ny rehetra.